Eny ara lasainambavy tonga amin'ny fotoana efampizarana ny afatra isika maka ny tenin'Andriamanitra isika ao am-bokin'ny Apokalipsy toko faharoa novakitsika manomboka amin'ny andininy voalohany ka hatramina fahadimy angatantsika andrala sitraka izany. Amin'ny anaran'i Jesosy, sorato amin'ny anjely fiangonana any Efesosy, izao no lazain'ilay mihazona ny kintana fito eny an-tanany ankavanana sady mandeha eo afovoan'ny fanaovan-jiro volamena fito. Fantatro ny asanao sy ny fikelezanao aina sy ny faharetanao ary ny tsy fahazakanao izay mpanao ratsy. Ary ianao efa nizatoetra izay milaza ny tenan'ny apôstôly ka no tsy izy ary hitanao fa mpandainga izy. Ary manana faharetana ianao ka niaritra noho ny anarako sady tsy reraka, kanefa mananteny aminao aho satria efa niala tamin'ny fitiavanao voalohany ianao, kotsarovo izay nitoeranao fony sy mbola lavo dia mibeba ka manaova ny asa voalohany, fa raha tsy izany dia ho avy aminao aho ka hamindra ny fanaovan-jironao hiala amin'ny fitoerany raha tsy mibebaka ianao. Dia Genesis toko faefatra andininy fahatelo ka hatramin'ny fahadimy ngatantsika ny rahalahy manantsoa. Ran Jesosy, fa rehefa afaka elaela dia nitondra ny kaina ny vokatra ny tany ho fanatitra ho an' Jehova, fa nitondra ny abela kosa ny voalohany terak'ondriny dia izay matavy ary Jehova nakasitraka ny abela mba mifanantina. Fa kaina mba mifanantina kosa dia tsy mba nakasitrahany dia tezitra indrindry kaina ka sady nanjombona ny tarehany. Reo teny anankiroa ireo no ifampizarantsika indray amin'ity andro ity. Resaka tontolona fanompoana izy io, fanompoana an'Andriamanitra, tontolo fanompoana izay ankasitrahana sy tian'Andriamanitra iainantsika. Ny teboka voalohany zany ao anatin'ity, ny zavatra voalohany tiako lazaina zany ao anatin'ity resaka ity dia zao hoe miantefa be dia be eo amintsika izay efa ao anatina tontolona fanompoana, izay ao anatina fiainana efa miaraka amin'ny Kristy, izay efa manana antoka fa tena nateraka indray. Raha ohatra mbola tsy tsapanao zany fahateram-baovao izany dia manasanao ahako hatrany araka ny fomba fanaoko mba hijery an'ireo afatra tany aloha ahafahanao mahazo mikasika ny fototra, satria izay ny atao hoe fototra amin'ny ferana amin'ny tompo. Hoazavaiko miandalana eny ilay izy fa tonga dia ilay apokalipsy no resantsika. Zao ny fandehan'ny tantara ny fiangonan'ny Efesosy io. Ny fiangonan'ny Efesosy dia io ny fiangonana voalohany indrindra izay resahany tenin'Andriamanitra. Rehefa miresaka Jesosy le hoe fanaovan-jiro volamena fito dia eo amin'ny apokalipsy toko voalohany izy manazava an'izay hoe inona ny atao hoe fanaovan-jiro volamena fito dia tsy inona fa ny fiangonana fito tao Azia Minora. Dia zaho izy ilay mamakivaky eo afovoan'ny fanaovan-jiro fito. Dia teo amin'io fanaovan-jiro fito io dia misy zavatra tahaka izao nataon'ny tompo. Ny fiangonana voalohany indrindra no nomeny ny afatra voalohany indrindra. Dia rehefa jerenao ny fandehan'ny tantara ao anatin'ilay fiangonana voalohany indrindra dia fandokafana no mandeha voalohany indrindra. Fantatro ny asanao izy. Enao dia fiangonana izay mikely aina. Enao dia fiangonana izay manana faharetana. Enao dia fiangonana izay tsy mazaka ny mpanao ratsy. Enao dia efa nizatoetra izay milaza ny tena no apôstôly, kanjo tsy izy, ary hitanao fa mpandainga izy. Enao manana faharetana ary niaritra no ny anarako sady tsy reraka. Dia ery amin'ny manaraka ihany koa izy amin'ny andininy fahaenina dia fantatro izy fa alanao ihany koa Nikolaita izay alako ihany koa. Ity fiangonan'ny Efesosy ity zany raha ny tena marina dia fiangonana manana toetra tsara be dia be. Manana zavatra tsara be dia be ao anatin'ny tontolo izay nanompony an'Andriamanitra, fiangonana tena mazoto, fiangonana tena mirehatra, fiangonana tena misy asa velona ao anatin'ilay fiangonana. Fa zao ny tenin' Jesosy hoe ao anatin'izany zavatra izany dia manateniny aminao satria efa nialanao ny fitiavanao voalohany. Zany hoe ilay fiangonana zany dia misy toerana izay efa nialana.
teto zany nitoerana nisy azy tamin'ny voalohany dia lasa eto izy amin'izao fotoana izao. Le asa dia mitovy ihany ny asa nataony teto sy ny asa nataony ato. Fa Andriamanitra mahita an'izay zavatra izay. Raha ny tena marina zany dia zao, ao anatin'le tontolo fanompoana dia zao, ny fiangonan'ny Efesosy dia nanao zavatra, misy toe-posy toe-panahy tsara be deaibe tao anatiny, misy asa be deaibe izay ataony, mikely aina fatratra noho ny amiko ianao, manao asa ianao, manao azao ianao, tsy reraka ianao, misy manenjika ianao fa tsy ketraka, mihazona foana ianao. Fa ny problema ny fiangonan'ny Efesosy dia zao, le fiazonana eo, fa le ao anaty efa tsy ao tsara intsony. Andriamanitra izay ary eo indrindra mbola miverina fontsika amin'le fomba fisainan'Andriamanitra sy ny fomba fihevitr'Andriamanitra hoe Andriamanitra tsy mandinika an'izay miseho ivelany fa mandinika ny fo. Na dia eo ary ny asa tsara izay vita. Raha indraiky raha lasaina bavy rehefa mandroso elaela isika ao anatin'ny fanompoanan'ny tompo amin'ny voalohantsika le tena voalohany le fotoana voalohany indrindra manompo iny. Le voahenontsika ny fitiavan'Andriamanitra miasa ny anatin'ny fotsika, tena mirehatra, tena maheno an'le afatra dia tena voakasika ny any anaty dia tena miazakazaka, tena manompo, tena mandray an'le fitiavana dia iny fitiavan'Andriamanitra iny mirehatra ny am-potsika, mahatonga antsika miazakazaka, mahatonga antsika tena mazoto, mahatonga antsika tena mandeha. Izay tononona rehetra ao anatin'ny filazan-draharaha misy an'izao indray amin'ny herinandro, anao fivadikanytsika mazoto any anatin'ny foany, misy etaeta any anatin'ny foany. Anao alimbavaka tsika mazoto any anatin'ny foany, misy etaeta any anatin'ny foany. Anao azao aso ny fiangonana mila vola ohatran'izao tsika tena maniry mihitsy any anaty any ary tena manao. Zany ny olona rehefa tena voakasiky ny fitiavan'Andriamanitra any anatin'ny fo, tsy mitady tambiny izy, tsy mitady ninina izy, fa le ao anatin'ny fony ao tena mirehitra ary tena mazoto. Manao ny asa maro isan-karazany ao anatin'ny tontolo fanompoana izy, manome ho amin'ny malahelo izy, fa mazoto ary tena any anatin'ny fony. Ary zay zavatra ao anatin'ny fony zay no ankasitrahan'Andriamanitra. Tsy tena le asa io ihany, le asa zany efa fruit, efa vokatra. Fa ny tena ankasitrahan'Andriamanitra dia le fototra le azo mihitsy hoe misy votsara maniry izy zany, misy zavatra izay tsara sotominy izy zany, miainga avy any anatin'io fakan'le azo io dia mivoaka ety ivelany ety. Ary tena faly Andriamanitra hoe miainga aveto le izy ankasitrahany daholo. Zay le fanambarana mikasika ny Abela teo. Iza ozy izy? I Abela mba amin'ny fanatiny. Tsy ny fanatitra fotsiny fa i Abela no nankasitrahana dia ny fanatiny ihany koa nankasitrahana. Tsy ny fanatitra no nankasitrahana voalohany fa i Abela no nankasitrahana voalohany. Zany hoe tsy le voa ivelany nankasitrahana voalohany fa le fototra no nankasitrahana voalohany. Tsy le asany Abela no nankasitrahana fa le fony Abela no nankasitrahana. Tsy le asa nankasitrahana fa le fony Abela. Atao anatin'le tontolo zany dia zao ao anatin'le bokyny Apokalipsy miresaka mikasika ny fiangonan'ny Efesosy. Dia ny fiangonan'ny Efesianina zany dia mieritreritra hoe za dia manao an'izao, za dia manana faharetana. Fiangonan'ny Efesianina zany tena manana, raha raisintsika somary voaboasantsika mihitsy le tantara dia zao, fiangonan'ny Efesianina tena mbola mafana fo miasa, tena mbola miasa, tena mbola mikely aina, tena tsy mitsitsy mihitsy fa tena manao. Ny fiangonan'ny Efesianina dia zao tratra ny fanenjehana, fa mbola miezaka mihazona foana izy. Mety ao fampahery mihitsy ao anatin'le izy, mahereza rahalahy, tsika tsy maintsy ohatran'izao. Nisy fotoana ny apôstôly Paoly nyresaka hoe maherezinareo amin'izao zavatra zao fa tsy maintsy amin'ny fahoriana be nidirantsika amin'ny fanjakan'ny lanitra. Dia niezaka mihitsy nireo rahalahy reo, tena nahery, tena niazona, ny fampahery, ny fampitatana ihany koa. Fa Andriamanitra mahita fa efa misy zavatra tsy mety quelque part. Efa misy zavatra tsy mety any anaty any anaty lalina any, any miafina any, efa misy zavatra tsy mety. Ary ino io zavatra tsy mety io? Manomboka tonga ny fahazarana. Isika olombelona manana zavatra ohatran'izay mihitsy. Amin'ny voalohantsika manomboka amin'ny fo, fa rehefa mandeha ny fotoana dia mivadika ao amin'ny fahazarana isika. Ny fo, le manomboka amin'ny fo dia zay ny atao hoe ao amin'ny
ny fanazany mikasika ny fo zay mantsy ny communication ny monde spirituel sy ny tsika velona tahaka zao de ny fo ny eo anelanelany de amin'ny voalohantsika ao anatin'iny tontolona fanompona iny tontolona fanompona amin'ny fo fa rehefa mandeha ny andro sy ny fotoana de lasa mandeha amin'ny fahazarantsika lasa mandeha amin'ny efa fomba sisa le izy raha ohatra zao ka raisiko amin'ny asa tontolona fanompona de zao tamin'ny voalohany tao amin'ny asan'ny apôstôly mitondra fanatitra ny olona mitondra tsy fanatitra moa zany fa mitondra zay vitiny tany ny olona mitondra zay vola azony tamin'ny fivarotana tany sy ny fivarotana trano ny olona de hoentiny eo tongotry ny apôstôly de tamin'ny fony izy rehetrarehetra nitondrana le izy tena amin'ny fifaliany tena amin'ny fahazotoana nentina le izy fa rehefa nandroso ny andro sy ny fotoana mandeha tsika asan'ny apôstôly toko faharoa mety asan'ny apôstôly toko fahatelo mety asan'ny apôstôly toko faefatra mety miditra eo amin'ny toko fahadimy amin'izay tsika mivadika activité le resaka mivadika fahazarana le resaka mivadika fombafomba le resaka de tonga anany asafira nitondra n'lay vidiny tany sy ny vidiny tany moa zany vidiny sa na midiny le sa de netiny le vola tonga fa le fotsy tonga tsony azonareo le problema tao anatin'le izy azonareo le olana le vola tonga teo tongotry ny apôstôly fa le fotsy tonga de ozy izy nitenin'Andriamanitra am'izay nanomboka niteny tamin'ny fanamasina am'izay niteny tamin'ny petera am'izay ny fanamasina reto dolo hoe vidiny tany nandanga tamin'ny tompo am'izay le olona satria maninona efa tsy eo tsony le fo fa le asa sisany eo azontsika ny olana am'le izy le fo tsy ao tsony fa le asa mbola eo le fanomezana mbola nentina ny problema nkaina tao anatin'le resaka le fony kaina tsy ao fa le asa ny nentina ny tantaran'io kaina sy abela ao ambokiny Genesis toko faefatra nivakitsikutsina de zao le izy ohatrany hoe vakina fotsiny am'zao le izy de ohatrany hoe tsy de misy ninina mitranga fa zao le tantara tao ny tantaran'ny kaina nalefa voalohany aloha tsy haiko hoe izy lamatovy na tonga le izy namboly kaina zany de vita le nitsangany niakatra nivokatra avy tany antsaha tsy fantatro vary varim-bazaha sy sisa rehetrarehetra de nentina teo daholo zany le izy karoty ovy sy sisa de nentin'ny kaina le izy de nataony fanatitra fa ny tena marina le nisy zavatra tao anatin'le izy mety efa mifampiresahana izy mirahalahy tany aloha tany de nentin'ny kaina azavaiko tsikelikely aloha nentin'ny kaina le fanatitra de nidorana de tsy nankasitrahana samy mitondra zany reo de iabela nitondra ny ondriny de nankasitrahana raha ny fomba fijery fotsiny am'izao amaha olombelona de hoe Andriamanitra miangatra fa maninona ny kaina tsy nankasitrahana maninona ny abela nankasitrahana fa nisy toe-po tao anatin'le izy toe-po miafina zay mila jerena kely fa ny kaina mivoaka le vokatra de mety nahita ny abela izy zay izy vonanao an'le izy fa ny abela de zao filazany hoe ny voaloha teraky ny ondro izy de zay mataviny nentina inona ny dikan'izany mbola voniteraka mihitsy ondro io de fa ny prépare ny abela ho an'Andriamanitra tsy ny andro izy hoe taitaitra teo andeha anatitra fanatitra ho an'Andriamanitra fa efa nisy toe-po ny elo lalana efa nisy fisaintsainana ny elo lalana efa nisy zavatra tao anaty tsy aktivité ny zavatra izay nataony abela tsy fombafomba iasana ny zavatra taony abela tsy fanompona fahazarana ny zavatra taony abela fa zavatra niainga avy tany am-pony mihitsy hoe teraka le ondry ho kolokoloky ty ho karakaraiko ty mety homeny tombony mihitsy ny o mato voaloha teraky ny ondry io mba homena an Jehova neny kaina kosa de zao nijery fotsiny izy iabela nanao fanatitra za koa ndeha anao rovoko daholo zay hitako atotoko eo tsy le quantité no mikoty tsy le zavatra no mikoty fa le toe-po mihitsy aloha ary zay no hitan'Andriamanitra sy tsy nankasitrahan'Andriamanitra tao anatiny tontolo mpanompony kaina ary zay kosa nefa no hitan'Andriamanitra sy nankasitrahan'Andriamanitra tao anatiny tontolo mpanompony abela isika izay manompo an'Andriamanitra indrindra isika zay somary efa nahazoazo taona tao anatin'ny fanompony indray raha lahy tena rehefa mandroso ny andro sy ny fotoana lasa fitaovana entina fireharehana fotsiny sisa ny
fotoana izay nanompoana ary zavatra mampatahotra dia le teny Jesosy milaza hoe maro amin'izay voalohany iny io izy no farany ary zay farany no voalohany fa maninona le voalohany lasa farany satria le folo le voalohany fa tsy ao intsony ary zay no nafaran'Andriamanitra tamin'ny fiangonana Efesianina hoe raha vao tsy mibebaka ianao esoriko io fitoeran-jironao io zany hoe esoriko eo amin'ny toeranao ianao afindrako ny plasinao zay le hoe lasa farany ianao na dia voalohany ary izy farany tao anatin'le izy fiangonana Lodikia iny zany ny tena orikoursa raha ny tena marina fa raha mibebaka Lodikia ary tsy mibebaka Efesosy dia efa madika ny toerana hoe esoriko eo amin'ny fitoeran'ny fanaovanjironao atondray ianao Lodikia indray no mahazo an'io raha mibebaka io raha miverina amin'ny tokony ho izy io indray ny alefako any zao mifandeha le izy raha lasanabavy ny tontolo mpanompoana an'Andriamanitra tena tsara be tsika hoe manao zavatra efa nisy fotoana moa fampizara tao anatin'le resaka fiangonana hoe misy fifanompoana tokony ho atao sy sisa rehetrarehetra fa melohan'ny zavatra rehetrarehetra dia ny fo aloha zao fanambaran'ny apôstôly Paoly hoe raha masina ny santatra ozy izy dia masina ny vongany raha masina ny fakany dia masina ny sampany ny any amin'ny voalohany indrindra dia ny fakany aza masinina ny ato fa ny ato masinina ny tontolona fanompoana betsaka indrindra zay ataon'ny olona dia isika ho tena mialatsina fa toe-potsika olombelona toe-potsika na dia efa ao anatina tontolo fanompoana ary le fruit foana ny atsika ny azakazahantsika ahoana ny ahatonga nyity ho mety ahoana ny ahatonga ako iseho ahoana ny ahatonga aho ohatr'izao ahoana ny ahatonga ohatr'izao fa tsy zany ny fanompoana izay ankasitrahan'Andriamanitra ny fanompoana izay ankasitrahan'Andriamanitra dia miainga atao anatitsika za zao raha manao an'izao asa fanompoana izao aloha ny tenako mihitsy no ho zaraiko anatin'le izy dia amin'izay tsika mba afaka mijery ny tenantsika ihany koa anatin'ny fiainantsika sy any fanompoana izay ataontsika any za izy manao zao asa fanompoana zao dia mandany fotoana za manokana moa zany mandany fotoana be dia be tapakandro manao tournage dia ndroa andro manao montage sy manao zay tokony ho atao rehetrarehetra eo mandany fotoana be dia be fa ao anatin'le tontolona fanompoana rehefa elaela eny mandeha zao tsika efa afatra fa 1:30 fa 2:30 zany efa nisy 1:30 teo aloha tamin'ny voalohany tany amin'ny afatra voalohany dia tena mirehatra ny anatin'ny fo dia anompo vahoaka an'Andriamanitra dia anompo zanak'Andriamanitra dia itoro filazantsara dia anao an'izao dia anao an'izao fa arakaraka ny andro sy ny andro sy ny fotoana dia miova le ao anaty ao le asa mitoy foana numéro 32 indray zao dia ho avy afaka firenandro numéro 50 zao fa le numéro mitombo fa manao hoana le toe-po any anaty anaovana le numéro 32 mitovy amin'le toe-po nanaovana ny numéro 1 ve fa sa olona efa manao fahazarana sa olona efa manao fombafomba sa olona efa hoe andao atao fa efa engagement ty zany inge le tontolona olana tao anatin'le tontolona fanompoana ny Efesianina efa misy zavatra dia miazona fotsiny hoe antsika raha miezaka miazona zenezonan'i Kristy tsika raha tsy maintsy tonga tsika rahalahy tsika voafidiny Jesosy ary maty rahalahy ho atsika dia tsika tsy mba haritra mampalahelo rangahy izy lasa ohatran'izay le sary lasa tsy fo intsony fa lasa mitovy amin'ny fanompoan-kaina raha zandry ary mahavitako tsika ny tsy mba vita raha zandry navitana amin'ny ondry ary ny atsika ataontsika be dia be tonga dia vary 10 kilao ny ataontsika eo ambony fanatitra eo fa ataontsika fanatitra dorana sy ny sisa rehetra ary rehefa nidorana le izy dia jereo tsara le toe-po ary nanome profo mivaingana be Andriamanitra tao anatin'le izy fa rehefa tsy nakasitrahan'Andriamanitra le zavatra dia iza ny tezerany kaina iabela ny tezerany fa tsy Andriamanitra raha ho an'Andriamanitra ny anaovako an'le zavatra dia tsy tokony ho seno tezerako rehefa misy tsy ankasitrahana zavatra ataoko fa raha tezitra ary tokony any amin'Andriamanitra hoe ianao kosa ranga dia tsy nakasitrahanao ve le izy za ngefa mba tena niezaka za ngefa mba tena zao za ngefa mba tena zao fa matoseny ny tezerako dia niankina tamin'se mihitsy zany le antony nanaovako hoe nanao zavatra sy io fa nanao zavatra raha lahy manatsoa na io fa nanao zavatra raha lasitraka dia koa mba anao nankasitrahana ny anseny na tsy nankasitrahana seny lasa tezerako fa hoana kosa misy ohatran'izany tsy mety amiko zany zay le toe-po zay
zao afatra zao zany tena amerenana atsika rehetra mihitsy ny hoe isika izay manompo an'Andriamanitra ninona karazana fanompona ataotsika jereo aloha ny fo ao anaty fanofony an'Andriamanitra no ankasitrahany zaho anatin'ny toe-poko manahoana za zao mitory filazantsara ohatran'izao Andriamanitra mijery ny toe-poko hoe manahoana ny considérationko manahoana ny fahatsapako mialatsiny raha miteny frantsay tahaka an'izay satria tsy hitako izay anazavana anazy manahoana ny considérationko anareo izay miaino faly fotsiny avy hitory eto fa tsy tapitra treto angeny mampiandry ny mampitandrina ny vahoaka an'Andriamanitra fa ny zavatra tedavin'Andriamanitra tele any anatin'ny foko mihitsy ny anompoko an'Andriamanitra sy anompoko ny vahoaka an'Andriamanitra. Nisy fotoana ny mpanjaka Ezekia nitomany teo anatrehan'Andriamanitra dia zao no nambarany hoe Jehovah tsarovo izy nandehanako teo anatrehanao tamin'ny foko rehetrarehetra raha lasana bavy isika izay manompo an'Andriamanitra. Marina ozy ako ary tena tsy lavina za tsy miteny aza noho ny asa ary zay niteny Jesosy tsy niteny aza atao tsony le izy izy tsy niteny aza atao le asa izy tsy niteny hoe le fikelezanaina ajanony kely mihitsy aloha ajanony kely le fikelezanaina aloha fa ity masona aloha ataovy aloha zay iverenana amin'le toerana izay nalavonao ataovy aloha zay atafaverina anao tsara eo zay ianao vao miverina ndray amin'ny fikelezanaina no tsy zay fa ianao mikely aina fa le fonao rétabliseo le fonao ataovy zay iverenany amin'loana le fonao mila tafaverina tsara ho amiko fa tsy hoe ajanony akory ny asa atao ny fanompona atao fa le ao anaty mihoatra lavitra anao zay rehetrarehetra metomeko zao lazay ny Jesosy Kristy tompo mihitsy moa zany ao boky ny Apokalipsy mikasika an'io tenin'Andriamanitra io ho an'ny fiangonana Efesiana mibeba ianao sisy tsarovo zay nitoeranao fony ianao mbola tsy lavo de mibeba ka manaova ny asa voalohany fa raha tsy zany de ho avy aminao aho ka naisitra ny fanaovanjironao tsarovo zay nitoeranao zao afatra zay ifampizaraina amintsika zao dia afatra ilaina fandinihan-tena ilaina fijerena ny tena fa ozy aho hoe rehefa mandroso eny ny fotoana ny androso ny fotoana dia misy toe-po efa tsy hananantsika intsony tamin'ny voalohantsika rehefa manompo an'Andriamanitra tonga dia amen misy toe-po madio be tonga dia manaiky zao ny tenin'Andriamanitra tonga dia manaiky tsisy adihevitra tsisy adivarotra fa rehefa me mitombo ny fahalalana rehefa me mamahazo fahalalana dia mamoaka verset amin'izay fa tsy voatery ho zay koa nge le izy rahalahy taloha le izy rehefa mivavaka tonga dia mandoalika ary tena toe-po tsy le mandoalika no inona fa le toe-po mihitsy hoe te iankoka eo anatrehan'Andriamanitra fa rehefa mandroso ny andro sy ny fotoana fa tsy voatery mandoalika nge tsy voatery zay nge natao hoe manetry teny eo anatrehan'Andriamanitra fa zao voalazan'ny tenin'Andriamanitra voaka amin'izay le verset ay fa taloha tsisy an'izany taloha tonga dia toe-po tsotra be madio be mivavaka manaiky ny tompo manatona an'Andriamanitra dia miresaka taloha mivavaka mavita adiny ray ohatra fa rehefa mandroso ny andro sy fotoana me bebe ny atao me mahazo fitahina ihany koa me betsaka ny fa tsy voatery adiny ray io nge raha lana mandehandeha eny ary ianao afaka miresaka amin'ny tompo ianao hoe tsy anao izy milaza an'izay tsy zay ny diso tsy zay ny diso mariny zay na ny mbomboisy ary tsika afaka mivavaka mandehandeha ny andalana afaka mivavaka mipetrapetraka eny an-jaridaina afaka mivavaka fa le toe-po mihitsy nola le toe-po lasa tsy lasa manamaivamaivana zay rahalala izy rehefa mandroso tsika elaela lasa manamaivamaivana lasa ohatry ny tsotsorina daholo ny zavatra rehetrarehetra lasa ohatry ny Jesosy atao anatiko izy ka za tsy mila lasa mahay zavatra be dehibe lasa tsy miverina ary zay ny tenena Jesosy miverina tahaka ny zazy ianao raha misy olona sarotra hitoriana filazantsara dia ny olona mahay baiboly rehefa hitoriana filazantsara ny olona mahay baiboly avoaka ny aminao daholo ny filazantsara hafa io zao fandehany io dia ohatran'izao zany nahatonga ny Jesosy angitsy nitory any amin'ny fariseo fa izy mitory
any amin'ny zalampamorietra tsy maina verset ray ary any izy mipetrapetraka de ozy izy fariseo avy eo lasa ny trano any ampanota sy mpamorietra izy 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 mitory any ampijangajanga tsy mahalala na de verset ray ary satria maninona ireo ny fonyreo misokatra ny fonyreo manaiky fonyreo miankohaka reo tsy manana excuse any rehefa isika manomboka mandroso amin'ny fivavahana mahay verset tenenina fahotatsika sy fadisotsika inona ny avalitsika verset lasa mamoaka verset am'izay fa tsika nge samoatran'izao tsika nge ohatran'izao misy zavatra tsy mety ahitsy tsony any anaty sainy atao hoe mafo ary zay mafo zay manompo fa efa en danger inona ny danger ikorotsaka de ozy izy ny tenin'Andriamanitra hoe miala amin'ny fitoerany inona ny danger le voalohany lasa farany ny toe-po tsy mandeha am'izay lohan'ny tsontsiny ny taona angonina be deaibe ny expérience be deaibe ny zavatra hita be deaibe fijolona vavolombelona be deaibe fa ny toe-po efa gisitra de ozy izy ny tenin'Andriamanitra maro am'izay voalohany no farany ary zany no ampitandremany Jesosy atsika tandremy jereo ny toeranao zay ny tenenan'ny apôstôly Paoly ihany koa ianareo zay maninona ozy izy manao anareo fa mijoro tsara manao anareo fa mijoro tsara tandremo so lavo tampoka misy teny ambadika ny zavatra iny tsy tehiteny mivantana ny apôstôly Paoly fefa hitany Paoly fefa misy avonavo-po reto rahalahy reto misy avonavo-po reto efa milaza azo mijoro tsara reto tandremo ary so lavo tampoka tandremo so any amintsisy fa raha vao ny olona ny me mandroso sy me mivoatra sy me zavatra ohatran'izay any anatin'ny foany efa misy zavatra tsy mety intsony efa me mafy efa mety tsy andairany intsony de ina zavatra ny teneny Jesosy am'izay tao anatin'le izy madiva marantsika rehefa hita tahak'izay le toe-pony lay fiangonana fa io fiangonana io manao an'izao sy manao an'izao sy manao an'izao io fiangonana io manana asa tsara be deaibe io fiangonana io manana esprit de discernement zany hoe fanahy mahalala fanahy izay nilaza ny tena no apôstôly kanjotsy izy zany olona milaza ny tena no apôstôly kanjotsy izy mahafantatra an'izany ingy fiangonana tsy mivaralily zany ny fiangonany lodikingy tsy mahalala mihitsy ny esprit ny fanahy zay miodina ao anatin'izy rehetrarehetra fa zao ny tenitenin'Andriamanitra mikasika ny lodiki enao ozy izy dia fiangonana zay milaza fa za manan-karena sy ny ary fananana be kanefa ianao le fiangonana mahantra raha nanana esprit de discernement raha nanana fanahy mahafantajavatra ny fiangonany lodiki de ho nahalala izy fa any amintsizy ty lalako ty ary tena tsizy mivandravandra le izy fa tsy tsizy miafinafina ohatry ny neny fiangonany Efesosy fa tsy nanana an'izany ny fiangonany lodiki fa ny fiangonany Efesosy nanana ny esprit de discernement nanana ny fanahy mahafantatra fanahy hoe ohatran'izao ny fandeha zany hoe tsy tao amin'ny lalan-diso ory zareo tao amin'ny fampianarana tena izy fa ao anatin'ny fampianarana tena izy ny fo efa midécale zany ny danger atsika rahalahy zany ny danger atsika zany ny loza miantony eo ambony loha atsika izay tokony hitandrematsika sy resantsika amin'ny tompo foana de zao ny afatr'Andriamanitra ho amin'ny fiangonany Efesosy isika izay manao anty sy manao anty sy manao anty isika izay manana toe-po tsy tia vola tsisy resa-bola mihitsy atao anatin'ity Efesianina ity hoe ianao manana toe-po tia vola ianao manana toe-po ianao mijangajanga tsisy mijangajanga zany ao tsisy tia vola ao tsisy olona manao an'izao sy manao an'izao fa tena manompony ao fa ny problema ny Efesianina midécale ny fo teto le fo taloha teto zany izy tena ao tsara ny fo ao ny fanompona ao reo ny tokony équilibré ao anatin'ny fanompona fa tsy hoe ny fo fotsiny de misentosento fotsiny raha vao fo fotsiny mandeha fa tsy équilibré ao anatin'le asa fanompona de manao sentiment fotsiny ndry jereo tsara malagasy mahita zavatra izy eo anatin'le izy asy andefasan'ny olona sary mampalahelo ity raha anina marary zao te sary ndry de anoratana anasitra anazy ane Jesosy fahavalony any am'izay eo izy manao ndria fa tsisy asany mihitsy ny ndriny fa anasitra anazy Jesosy de milamina fa ny asan'ny fo ny asan'ny finoana tena avy amin'Andriamanitra ny asan'ny fitiavana tena avy amin'Andriamanitra misy an'le voakasika ao anatin'ny fo de misy mihetsika rehefa avy eo ny toe-pon'ny Makedoniana voakasika tao am-pony izy de nanompo ny
fiangonana tanjody izy rehefa aveo ao anatin'le tontolona fanompona zany ozy a sady ao ny fo nao ny fanompona tsy hoe fo fotsiny fa fanompona ihany koa isika zany tsika manompo araka ny tokony ho izy fa ny fotsika jereo sao de efa midekala de zao ny tenen'ny tenin'Andriamanitra am'izay mibebay ianao fa iny raha lasana bavy nandritra ny taona maro mety efa 10 taona tao anatin'ny efa na pastera de za tena nietrehitra hoe ny fibebahana dia natao ho an'ny olona izay tsy ao amin'ny fanjakany lanitra satria izay nataon'ny zanakadala mody de iny zany natao hoe mibebaka zao nataon'i Jesosy izay efa nandro de tsy mila mandro tsony fa misasa fotsiny de samy vita dikany hoe mandro mibebaka miala tanteraka amin'ny maloto rehetrarehetra dikany hoe misasa mifona mivavaka mifona fotsiny nanao an'izao fadisony zao de mifona fa eto Andriamanitra eto Jesosy de manova an'izay fomba fijery zay fa ny atao hoe mibebaka de ozy izy hoe tsarovo zay ny toeranao fony ianao mbola tsy lavo inona ny dikan'izany ny atao hoe mibebaka dia fiverenana eo amin'ny toerana zay nisy ianao fony ianao mbola tsy lavo ny atao hoe lavo de zao ianao niala teo amin'ny toerana zay tokony isy ianao inona ny toerana tokony isy atsika rahalahy toeran'ny fanompona amin'ny fo de toeran'ny fifandraisana amin'ny fo amin'Andriamanitra relation du cœur amin'Andriamanitra fifandraisana po amin'ny raha lasana bavy ary ny toeran'ny fanompona reo no toerana marina reo no toerana mety ary reo no toerana tsara amin'ny fotoanany ray am'ireo mibiloka raha ohatra ianao tsy manompo tsony raha ohatra ianao tsy mandeha amin'izay lohan'ny tsony fanomponao raha ohatra ianao manompo fa ny fonao tsy ao tsara tsony de mila mibebaka tsika mila restaurena miainga aveto de tsarovo zay ny toeranao fony ianao mbola tsy lavo vereny eto vereny eo zay ny teny Jesosy mivereny eo raha ohatra zany ngiakaina ka tsy namona ny abela fa mba nadio ao am-pony Andriamanitra inona ny tokony ho ataoko de ho nampianarin'Andriamanitra izy kaina ny fony ankasitrahako aloha enao no tiako ankasitrahana aloha zay vao ny asanao tsy asanao n'olana jereo tsara tsy le misy mantsika mietrehitra hoe ny eny abela ny mety le fanatitra satria ondry fa teo ny zanak'Israely tena fanao ny manatitra zavatra ambolena koba tsara toto zany ny fanatitra izay nentina teo am-pisorona fa tsy hena foana akory no an'ny pisorona fa ny pisorona de mila mihinana mofo izay atao hoe mofo aseho mofo no amasinina misy an'izany mihitsy ao am-pisorona fa tsy hena fotsiny fa misy ny hena zay hoan'ny zareo ny hena zay hoanny enan'omby enan'ondry enanosy voromailala reo ny hena fihinam-pisorona fa misy ihany koa ny zava-maniry zay fihinam-pisorona de tsy inona fa ny koba tsara toto izay anaovana mofo zany hoe tsy lay natiora loatra ny fanatitra izay nataon'ny kaina ny olana fa ikaina ny olana tsy niasa ny efesianina ny olana tsy le fanompona be dehibe izay nataon'ny efesianina ny olana tsy le fikelezanaina izay nataon'ny efesianina ny olana fa le toe-po efa tsy araky ny tokony ho izy tsony ny olana de ozy Jesosy mibebay ianao isika zany raha lasana bavy se za ndao hijeryn'ny tenatsika manahoana tsika manompo an'Andriamanitra io e nareo mitendry io manahoana inona le manosika efa niteniny tena koa teo nareo indray zao nitofiriko inona le manosika inona mahatonga ny rahalahy ho eo inona mahatonga ny rahalahy ho eo fa ty vavatsika ty mamitaka indraindray hoay se anompo ny tompo fa ozy Jesosy nao tsy anompo zany ianao ka andeha hitendry ianao io andeha hitendry ianao manina ianao nitendry ka natsony paster ianao de andeha hitendry zay mahatonga anao mandeha mitendry io natsony ianao de andeha hitendry Andriamanitra mahitany ao anaty de miteny amintsika izy tsarovo zay ny toeranao tsarovo zay ny toeranao raha tena olona amin'ny Kristy mahatsiaro mihitsy ny ohatry ny ahoana ny toe-pony fahiny taky ny ahoana ny firehetako an'Andriamanitra fahiny taky ny ahoana ny zavatra midoboka ao anatin'ny foko tao de ozy izy Jesosy tsarovo zay de miverena amin'ny fitiavana voalohany inona zay fitiavana voalohany zay zao ny tenin'Andriamanitra manambara zao ny fitiavana ozy izy tsy nitiavantsika an'Andriamanitra fa ny nitiavana atsika ka nomeny ny zanany ho avitra isolo ny fahotantsika zao ny fitiavana tsy nitiavantsika an'Andriamanitra fa ny nitiavany atsika nomeny ny zanany isolo ho avitra no ny fahotantsika ny anankiray ihany koa isika ty satria izy ty atsika taloha inona zany le fitiavana voalohany ny fitiavan'Andriamanitra ny fitiavan'i Jesosy atsika zay no tokony horenatsika
zay tokony ho anakatsika, zay tokony ho banjintsika. Izao izay manao ny asa fanompona mba tsy atonga hivadika ho asa fanompona, activité, ny zavatra zay ataoko. Tokony hijery an Jesosy sy ny fitiavany mandrakariva. Zay ny tenin'Andriamanitra averiny eto foana Hebreo 12 mijery an Jesosy tompony finoantsika sy mpanefa azy, fandrao ho reraka ny fotsika, fandrao ho ketraka ny fotsika ka ho reraka isika. Ny activité de mitondra ny faharerahana. Fa ny fanompona amin'ny fo mitondra ny faharetana. Maharitra foana eo. Zany nahatonga ny zanak'Israely reraka satria activité miaino zay tenen'i Mosesy fotsiny izy ndeha hoaizy indray. Or Mosesy zany foana ve tsy hita ihany zay tany Kanana efa 400 taona te miodikodina atao anatin'ity désert ty. Fa inona nahatonga ny Kaleba sy Joshua naharitra 400 taona ry zareo niaraka atao foana. Kaleba sy Joshua niara-niaritra ny etaeta tamin'ny zanak'Israely. I Kaleba sy Joshua niara-niaritra ny tsy fisikanina, samy nahita ny loza, samy nahita ny fanafiana, samy nahita ny zavatra rehetrarehetra. Fa izy mirahalahy ozy izy ny tenin'Andriamanitra rehefa nanomboka niditra teo amin'ny tany Kanana ry zareo nandeha safotany, nirahana isafotany ny 12 lahy. Rehefa nirahana ny safotany ny 12 lahy de zao ny 10 lahy de ny ray saina sy ny ray fo daholo tsy laitra andao tsy hiditra ao fitaka be le izy ry Mosesy zay nentinao aty amin'ity tanàna ity olona ngeza be daholo ny tanay tao ary ohatrany tsingetana izay eo anatrehany izy ary ohatrany tsingetana ihany koa fijeriny anay satria nahita ny taranaky ny anakita ry zareo olona 2 metra mahery daholo ny hitany tao kivy ny fanahany olona. Fa Kaleba sy Joshua tena ny teny ary nampangina vahoaka nomen'Andriamanitra tsika rety tany tia any anatin'ny fo zany. Tsy maharitra ny fanompona an'Andriamanitra tsy afaka ny haritra 700 taona zany raha tsy niorina tamin'ny fo reo rahalahy reo. Mahita ny fanomponana, mahita ny fiarahana amin'Andriamanitra sy sisa rehetra tany anatin'ny fony. Niorina tsara fa rehetra efa mandeha activité andao ody, andao hitady mpitarika hafa, andao hiverina ny Farao tsy manana refrain afa-tsy zany isaka mihetsika satria manina activité ny fomba fanompona an'Andriamanitra. Ianao zay manaraka an'izao afatra zao, jerevy ny toerana zay misy anao. Manahoana ianao? Tsy ny expérience anao ninona, tsy ny asa vitanao ninona, fa zao ny ambaran'ny apôstôly Paoly, na dia atolotro dorana ary ny tenako kaninona tsy manam-pitiavana. Varahina maneno sy kimpantsona mikarantsana zany inona ny dikan'izany, na dia atolotro ny dorana ary ny tenako kanefa zaho midekal. Midekal, le midekal tiako lazaina tsy midekal sifie fa mikisaka, tavakisaka, tsy ao amin'le tokony ho izy. Zava-pona zany. Varahina maneno sy kimpantsona mikarantsana zany, na dia omeko amin'ny malahelo ary fananako rehetra, amin'ny olombelona nge mety be za amin'ny position zany. Raha za zao manolotra mifananako amin'ny malahelo tonga dia ozy izy ny olombelona fitiavana rehetra isy ohatr' zany. Raha zany kosa nitsiditra ny lanitra efa Andriamanitra miangatra. Fôzy ny apôstôly Paoly kanefa tsy misy ny fitiavana. Inona le fitiavana? Le restauration, le fo, le miorina ao amin'Andriamanitra. Zany ny zavatra tian'Andriamanitra ho hita any anatintsika. Tsy ny asantsika ny melo lalana, fa isika ny melo lalana. Sika mihitsy aloha ny fanatitra voalohany ao anatrehan'Andriamanitra. Zao le fanambarana, Abela mba amin'ny fanatiny nankasitrahan'Andriamanitra. Tsy hoe ny fanatika Abela mba amin'ny Abela, fa Abela mba amin'ny fanatitra. Masina aloha ny fototra, masina aloha ny inao tsika teo? Ny fakany, zay vao masina ny vongany. Masina, zay vao masina ny sampany. Masina aloha ny nako fototra de zay vao masina ny vongany. Misy zavatra mielo lalana foana ao anatin'le izy ny fototra aloha, ny ao anaty aloha. Rehefa tsy ao io iadina mafy, io iresahana amin'ny tombo. Tsika zay matsiaro ny tenantsika efa mivily, tsika zay ary misaotra ny fanamasina tsika amin'izany fanambarana zany satria ny fanamasina no miresaka amintsika tsiraray avy amin'izany. Ianao efa mivily, ianao zay manaraka an'izao zavatra zao mety maheno mihitsy ianao mikasiky ny fanamasina natao fonao any tena efa misy tsy mety tsony tokoa zany. Le fanompona mandeha foana, le vavaka mandeha foana, sy sisa rehetrarehetra fa le ao anaty efa tsy otsony. Ozy ny ten'Andriamanitra mibeba. Miresamy Jesosy io, atao fitsapako ny firetan'ny fitiavanao. Tsy fireta fitiavantsika azy, fitiavantsika azy vetivety de manjavona, taitaitra fotsiny io
fa ny fitiavan'Andriamanitra mihitsy mila mamaka tsara ao anatintsika ao. Ary zao ny fanambaran'Andriamanitra hoe ny fanamasiny no netiny nampiorina ny fitiavany ao anatintsika. Mangataha ny fanamasina ampioreno za te handeha amin'izany toerana zay nisy azy zany tadidiko mihitsy atompo taloha ako tena ohatran'izao. Ity fanompony ity nge raha lasana bavy amin'izao fotoana zay iainantsika izao. Aty amin'ny taona 2020 nanomboka tany amin'ny taona 2000 tany ho any moa nisy décalage be ny fanompony. Lasa manompo an'Andriamanitra ny olona satria te hazo fitahina. Lasa manompo an'Andriamanitra ny olona satria te ho voavaha ny olona. Fa taloha nge raha latany amin'ny taona 90 mahery tany ny olona tsy miandrandra ninina zany manompo an'Andriamanitra. Fa tena mifo, tena feno fitiavana, tena feno etaetan'ny tompo fotsiny madiodio be. Fa tonga ny karazana filazantsara hafa dia lasa miova ny any anatin'ny fo. Lasa miandry fitahina, lasa miandry fanasitranana, lasa miandry zavatra ny andehanan'ny olona. Ankehitriny ihany koa tsika mety tsy karazany zavatra tahaka izany le fiviliana aty amintsika. Fa mety efa lasa aktivité sisa. Mety efa lasa fahazarana sisa, lasa kifombafomba sisa. Andao hiverina, andao hibebaka, andao tena hiresaka amin'ny tompo hoe tompo tsy te hanohy an'izany lalan'izany aho. Fa tena teo eo aminao, tena te hampiorina ny momba rehetrarehetra. Tiako tena ho voakasika ao ndray ny foko. Tiako tena hoe ny mikasika ao ny foko voamaraina, ny vavaka rehetrarehetra. Fa rehefa tsy ao ny fo mandeha ho azy fotsiny vavaka io. Na vavaka misakafo rehefa mandeha ho azy tsisy tsirony. Tonga dia misaotra anao Andriamanitra ny amin'izao sakafo izao amindra fo mehoanina ry izay tsy manana amenina hoanina io. Tsisy tsirony intsony. Tsy zany ny fanompona tian'Andriamanitra fa ty aloha. Vavaka sika amin'ity andro anio ity. Menao fa misy zavatra voarahintsika ao anatin'izay raha tsapanao ny tompo miasa ny anatin'ny fonao aza velandalo zao afatra zao. Ary zao afatra zao tsy hoe andro dia mitondra fiainana rapitso. Fa tena edivo foana isan'andro anatrehan'ny tompo. Ny fampiorenana ao am-po. Ny mahatonga ny fotsika tena iorina tsara ao aminy. Dia ho hitanao fa ho voatazona ary iorina tsara ianao amin'ny toerana zay misy anao. Ary tena hanompo ary haharitra hatramin'ny farany fomba fanomponao ny tompo io. Araka hivavaka sika. Andriamanitra rainay misaotra anao zay ny teny izay nomenao. Teny izay natao ahy aloha voalohany indrindra. Ary resako aminao ity tompo. Vavaka aminao ako ary te resaka aminao hoe za mihitsy aloha le manana faniriana sy etaeta tena ampioreninao. So dia za lay voalohany kanjo tonga farany. So dia za lay niasa voalohany kanjo tonga farany noho ny aveo fa ireo farany ray ny lasa voalohany. Jesosy io tiako tena ampioreninao ny foko. Lay fomba fanompoko anao hatramin'izay tany amin'ny 20 taona lasa lay firehetana miorina tao amin'ny fitiavanao. Tsy niezako no mahatonga hiverina amin'ny voalohany. Fa ny fihezahan'olombelona dia fatahitairana fotsiny. Dia anao an'izao, andeha anao an'izao. Fa ianao mihitsy ny Jesosy. Lay fitiavanao mihitsy. No tiako iorenana sy tiako ampiorenana ny momba rehetra. Te hijery anao sy hibanjina anao lay fitiavanao ahy Jesosy Kristy tompo. Ary zany ihany koa no tiana hiasa ny anatin'ny fonony ny rahalahy izay miara-manompo eto. Tsy tianay hoe zay mandany andro, zay mikely aina, zay mandany fotoana amin'ny tontolona fanompona sy ny asa nefa fonay tsy ao akory. Jesosy ampioreno aminao izahay. Takizay ihany koa mpanaraka an'izao afatra izao. Mety miorina ao anatin'ny toe-posony toe-panahy, mety mitandrina ny tenanay izahay amin'ny zavatra rehetrarehetra izay ataonay. Mety tsy mitady vola izahay ao anatin'ny fanompona an'Andriamanitra, mety tsy mendrandra valim-bavaka izahay ao anatin'ny fanompona an'Andriamanitra. Fa ny fonay sao dia efa midécale. Tianay tena iorina ao aminao izahay Jesosy. Ary tena haritra tena hitombo ao aminao. Misaotra indrindra tompony amin'ny fitondrahanao ny fiangonanao. Tsy androany ihany fa isan'andro Jesosy. Ampioreno aminao izahay. Ampioreno feno aminao izahay.